Ohatra zany dia fanesorana an'ilay hoditra kely manarina ny roa amin'ny filahiny. Zay ilay ohatra. Mitombotoan'ilay izy ara-pahasalamana dia hoe raha tsy miady ny hoditra iny dia misy amina mitavajanona foana na izy an'ilay olona dia misy amina mitavajanona na ny hoan'ny lehibe rehefa avy manao firaisana misy amina tsironena zany ao anatin'iny dia ireny raha tsara miteraka fofona ary mora mandray karetina. Izany hoe raha fonina mora mandray karetina kokoa zany ny olona tsy mifora raha miohatra amin'ny olona mifora na zany karetina tsotra na ireo aretina isan-karazany azo avy amin'ny firaisana. Ny ohatra ohatsika ny fanesorana dia ohatra manarina ny lohan'ny filahina iny izay daholo zany fizan'izay fa ilay fitaovana ampiasaina hanapahana an'izay no samihafa dia izay no mamaritra an'ilay hoe fomba manahoana sy manahoana. Ny androany zany eto dia mampiasa an'ilay disque électrique efa nidina any amin'ny opérateur dia izay no izay mahatonga azy tonga dia hoe dia afaka mandeha tsy mandeha rano. Nefa ny dokotera rehetra zany efa nofanina daholo anao dia voatra tsy mandeha raha izay daholo izany izy ka izay mahatonga antsika entanina indray aman-dreny amonjy foana dokotera dia fanao an'izay azo fanaovana izay. Mahatonga ny image appli zany nandray anjara amin'ity antsika androany zany dia nasaina zany izay satria toeram-panofanana mpianatra dokotera azy dia tsy hoe mampianatra fotsiny mazavy fa afaka mitsabo afaka manay anjara amin'ny hetsika ara-pahasalamana dia izay mahatonga ny mazavy voasy isan'androany.